Nehemia 7. Noho ny vita ny manda ka voalatsako ny lelam-bavahady, sady voatendry ny mpiandro varavarana sy ny mpihira ary ny levita, dia notendreko i Anania rahalaiko sy Anania lehibean'ny tao an-dapa mba hitandrina an'i Jerosalema. Fa lehilahy mahatoky izy sady matahotra an'Andriamanitra mihoatra noho ny maro. Koa hoy aho tamin'ireo, aza vela ho voana ny vavahadin'i Jerosalema mandra-pahafana ny andro, ary raha mbola mijanona eo ny mpiambina dia aoka rindrina ny varavarana ka hidihonareo. Ary manindry mpiambina avy amin'izay monina ady Jerosalema ihany, samy eo amin'ny fiambianany avy, dia samy eo amin'ny tandrifon'ny tranony avy. Malalaka sy lehibe moa ny tanàna, nefa vitsy olona sady tsy mbola vita ny trano. Dia nomen'Andriamanitra hevitra aho hamory ny olo-manan-kaja sy ny mpanapaka mba amin'ny vahoaka, mba halaina isa araka ny firazanany avy ireo. Ary hitako ny taratasy filazanan'ny firazanan'izay niakatra voalohany, ka izao no hitako voasoratra tao. Ireto no lehilahy tamin'izany farim-piadidiana izany, izay niakatra avy tamin'ny fahababoana, dia ireo nobaboan'i Nebokadnezara mpanjakan'i Babilôna. Nefa niverina teny Jerosalema sy Joda izy. Samy ho any an-tanànany avy, dia ny olona izay niaraka tamin'i Zerobabela, i Josoa, i Nehemia, i Azaria, i Ramia, i Nahamani, i Mordekai, i Bilisana, i Ispereta, i Bigvai, i Nehoma ary i Bana. Ny isan'ny lehilahy tamin'ny Israely dia izao: ny taranaky Parosy 770 sy 1000, ny taranaky Sefatia 770 sy 300, ny taranaky Ara 750 sy 100, ny taranaky Pahata-Moaba avy tamin'ny zanaky Josoa sy Joaba 700 sy 700 sy 2000, ny taranaky Elama 450 sy 200 sy 1000, ny taranaky Zato 570 sy 700, ny taranaky Zakay 80 sy 700, ny taranaky Binoi 770 sy 100, ny taranaky Bebai 720 sy 100, ny taranaky Azgada 220 sy 300 sy 2000, ny zanaky Adonikama 720 sy 100, ny taranaky Bigvai 720 sy 2000, ny taranaky Adina 550 sy 100, ny taranaky Atera avy tamin'ny Ezekia 790, ny taranaky Asoma 720 sy 300, ny taranaky Bezai 420 sy 300, ny taranaky Arifa 20 amby 100, ny taranaky Gibeona 590, ny mponina tany Betlehema sy Netofa 720 amby 100, ny mponina tany Anatota 720 amby 100, ny mponina tany Bety Azmaveta 270, ny mponina tany Kiriata Jiarima sy Kefira ary Berota 370 sy 700, ny mponina tany Rama sy Geva 120 sy 100, ny mponina tany Mikmasy 20 amby 100, ny mponina
tany Betela sy Ai, 1320. Ny mponina tany amin'ilay Nebo iray, 250. Ny zanak'ilay Elama iray, 450. Ny zanaky Arima, 300. Ny zanaky Jeriko, 570. Ny zanaky Loda sy Adida ary Ono, 120. Ny zanaky Sena, 730. Ary ny mpisorona dia izao: ny taranaky Jedaia avy tamin'ny fianakavian'i Josoa, 370. Ny taranaky Mera, 250. Ny taranaky Pasora, 720. Ny taranaky Arima, 720. Ny Levita dia ireto: ny zanaky Josoa sy Kadmiela avy tamin'ny zanaky Odva dia 470. Ny mpihira dia izao: ny taranaky Asafa, 820. Ny mpiandro varavarana dia izao: ny taranaky Saloma, ny taranaky Atera, ny taranaky Talmona, ny taranaky Akoba, ny taranaky Atita, ny taranaky Sobay, 830. Ny Netinima dia izao: ny taranaky Zia, ny taranaky Asofa, ny taranaky Tabaota, ny taranaky Kerosa, ny taranaky Sia, ny taranaky Padona, ny taranaky Lebana, ny taranaky Agaba, ny taranaky Salmay, ny taranaky Anana, ny taranaky Gidela, ny taranaky Gahara, ny taranaky Reaia, ny taranaky Resina, ny taranaky Nekota, ny taranaky Gazama, ny taranaky Oza, ny taranaky Pasea, ny taranaky Bezay, ny taranaky ny Meonita, ny taranaky ny Nefisita, ny taranaky Bakiboka, ny taranaky Afaka, ny taranaky Arora, ny taranaky Bazilita, ny taranaky Meida, ny taranaky Arsa, ny taranaky Barikosa, ny taranaky Sisera, ny taranaky Tema, ny taranaky Nesia, ny taranaky Atifa. Ny taranaky ny mpanompon'i Solomona dia ireto: ny taranaky Sotai, ny taranaky Sofereta, ny zanaky Perida, ny taranaky Jala, ny taranaky Darikona, ny taranaky Gidela, ny taranaky Sefatia, ny taranaky Atila, ny taranaky Pokereta, Azebaina, ny taranaky Amona. Ny netinima rehetra sy ny taranaky ny mpanompon'ny Solomona dia 2,700. Ary izao ireo niakatra avy tany Telamela, Telaharsa, Keroba, Adona ary Imera, fa tsy nahalaza ny fianakaviany sy ny firazanany
na avy tamin'ny Israely izy na tsy. Ny taranaky Delaya, ny taranaky Tobia, ny taranaky Nekoda, 250 sy 900. Ny avy tamin'ny mpisorona dia izao: ny taranaky Obaya, ny taranaky Akoza, ny taranaky Barizilay, napakabady avy tamin'ny zanakavavin'ny Barizilay, Gileadita io, ka notononina araka ny anarany. Ireo dia nitady ny soratra filazana ny razany, saingy tsy hita izany. Dia natao tsy madio izy ka noesorina tamin'ny fisoronana. Ary nilaza ny gouvernora fa tsy mahazo mihinana ny zava-masina indrindra izy, mandra-pisangan'izay mpisorona iray mitondra ny Orima sy Tomima. Ny tontalin'ny olona rehetra dia 700 sy 2,400, afa-tsy ny mpanompo lahiny sy ny mpanompo vaviny 730 sy 307, ary nanana mpihira lahy sy mpihira vavy 570 sy 200 izy. Ny ramevany dia 530 sy 700, ny borikiny dia 20 sy 700 sy 800. Ny sasany tamin'ny lohan'ny fianakaviana dia nahafoy hanaovana ny asa. Ny gouvernoura dia nanome dramoka volamena 1000 sy lovia famafazana 50, sy fanamian'ny mpisorona 30 sy 500 ho kojakoja ho amin'ny hanaovana ny asa. Ny sasany tamin'ny lohan'ny fianakaviana indray dia nanome dramoka volamena 4,000 sy volafotsy 200 sy 2,000 mané ho kojakoja ho amin'ny hanaovana ny asa. Dramoka volamena 4,000 sy volafotsy 2,000 mané ary fanamian'ny mpisorona 70 no nomen'olona sisa. Samy tafapetraka tena tanànany avy ny mpisorona sy ny levita, ny mpiandry varavarana, ny mpihira sy ny sasany amin'ny vahoaka ary ny netinimo mba amin'ny Israely rehetra. Ary rehefa tonga ny volana fahafito dia samy tany an-tanànany avy ny zanak'Israely.